Mahatra indrindra. Nosoratany voninkazo. Azo liva, Ary mampionona nofy, olona ravaka azo vony. no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanao totosa miaro fy. Mahatra indrindra. Nataoko fa tsy hoditsony inge ianao madame raitra e. Efa folo alina manko izao. Tsy maintsy mody aka. Efa nanafatra anao ange fa taratara kely any eo ariva e. Mbola nisy fivoriana trehako mantsy tao am-piasana. Na zany aza tsy nieritreretiko hoe alina be ohatr' izao koa. Naza koa asange tsy nanapo hoe alina be le izy vao vita e. Saingy atao ahoana moa fa izay ny sitraky ny lehibeko. Tsy maintsy mankatony tena satria mbola eo ambany fahefany. Efa natory angatsaroana? Vao avy ny sakafo izy dia natory. Tamin'ny firy izy izany no menao sakafo? Tamin'ny fito eo angamba iny e. Dia mba nala mibetsaka ihany ve? Ary mba endry ve kialandroany sa nila vaniny foana ohatrin'ireny fanaony aminao isan'andro ireny? Nala mibetsaka izy ka. Izy eny rehefa le mahita anao andeha hiasa vao maraina iny ihany no tena mila vaniny fa rehefa atoandro izy tsy dia maninona fa milalao tsara sendry tsara ihany e. Malahelo izy mantsy le mahita anao andao azy noho ny asa dia izay no mampila vanina azy fa verivery eo ihany izy nge. Ka atao ahoana ary fa izany no fiainanako. Mba tonga inge dia homany kely ry fara azafady ny sakafoko fa hijery kely anjanako vetivety aho dia ihinana. Eny ary madama. Efa resy toro be ny ianao. Amin'izay manao fa torony tsy manakavany ity izy. Everiny fa azy rery angamba fandriana. Madama raitra koa izany a. Ohatran'izany ihany rehefa zazako. Ty ara aloha sakafonao dia mastomana ianao e. Misaotra betsaka fara. Ianao izany tsy hinana intsony. Efa voky aho fa mazotoka. Dia mbola tsaroko marina. Tonga teo madame Lila tompotrano dia nanafatra hoe somba afaka alefa melony hofa-trano amin'ity fa misy ilany vola maika. Fa izy koa ve adary? Aiza nahitako vola andefasana hofa-trano izao sahady? Ny ronono zanako lahy izao mahamaika aloha fa hofa-trano izany tokony ho farany volana foana. Tsy fantatra aloha fa izay no afany. Raha miverina eo izy dia tena eny tsy manana izy hoe sady za zao mila mahay mitantana tsara fifampidirana mianatra tsaroana amin'ny taona ho avy. Dia n'izao dia mila manangom-bola amin'ny fitaovany sy ny saram-pianarany. Ndry mamarina zanaka madama e. Mihoatra anao ny tantely izay verina ho manindrira rehefa fara. Zokilahy, fahasalamanao? Salama tsara fa misaotra. Tsara izany. Nareo aty manao Izay aty koa salama tsara daholo ka. kosa. Ary angaha ela aty tsy miasa e. Mbola congé le tsy amin'izao mitady mama angalahy? Tsy hoe mama rery fa nareo rehetra aty mihitsy e. Malahelo anareo mantsy dia mba mamangy vanga e.
Ndre marina izany frera. Fa i mama zao mbola nandeha nivoaka kely niaraka tamin'ny Jenny ihany. Zany Eny e, efa ela ihany izy mianaka no nandeha fa mety efa ho avy zay. mifankahazo be kosa izy mianaka renika. Tsara avinanto mama. Aza mahita teneniny eo letsy. Marina zany ka. Anga izy sy ny vadiny lamo tsy mifankahazo be koa e. Eny e, fa any amin'ilay vinanto vaovao aloha zao mason'izao tontolo zao. Dia ahoana oviana marina moa zany ny raharahanareo mitsamo manao tao. Efa eo ampiketriketrehana an'izany mihitsy ilay izay io zao vao ny ray aman-dreny aloha no nangatahana torohevitra hoe ahoana sy ahoana no tokony atao. Fa rehefa tena raikitra hoe amin'izao ny daty dia tenenina eo ihany nareo e. Aza manahy fa ela ray tapo amiko indray ve moa no taraiky amin'izany. Zay mantsy aza atao ela tsony letsy e. Eno fa avadika ny resaka. Manahoana ny fiainan'ny lisany ihany, ny asan'ny lahy, ny fiainana ao tokantrano, lamima tsara ihany ve? Lamima tsara ka. Ny asa indraindray no mila tsoaraka fa betsaka loatra ireo zaza marary ny aretin-kibo tato ato. Any ve ry dokotera embona? Inona hono izany zao no mety mahatonga an'izany? Aza manany any eo le tsy reharena. Inona moa fa tsy fanasana tanana alohan'ny sakafo sy ny fisotroana ny rano pompa efa feno mikroby isan-karazany ity ny tena antony izany e. Ankoatran'ireo antony hafa izay tsy tansaiko an'lahy satria everiko fa tsy idiran'ny ingénieran'ny télécommunication mihitsy izany resaka izany. Zay ianao zay ahoana moa no hoe tsy idirako ka. Aza mampime eo letsy. Amin'ny manaraka sika reo lamy resaka fa zao aloha ny fanomanana ny fanambadianareo sy Jenny tokony asiana resaka. Zay madame. Efa vita nga sasalambanao? Eny tompoko. Misy zavatra saika ampandrahanao ananga? Mandehana kely angery fara mba mijeriko fe mavokely etsy amin'ny épicerie etsy le etsy akekikely etsy. Lany mantsy tiako fety nefa mbola tsy vita ny zavatra saika ataoko. Fa inona hono ty atao madame e? Manao petako fe? Ie, zany. Anamboatra akanjo ho an'ny Tsaroana angeza io fa nieritreretiko asiana sarina rozy ho haingo le izy dia kanjo tsy ampilaiko fetatoko. Dry mampatsiahy an'ilay sombinaiko nydao sy ny fahafatesana mihitsy ny fitiavanao an'ny Tsaroana kely io ry madama. Zany marina e. Za koa tamin'izany dia manjaitra akanjo anazy foana. Mampalahelo izany. Fa inona tokoa moa no nahafatan'ny zanako sery fara? Tsy naninona fa fanentina tampoka fotsiny izy dia nentina namonjy hopitaly kanjo tonga tany efa tsy avitra tsony. Saika lasa dala tamin'izany ry nenin'ny Tsaroana. Tsy manana afa-tsy izay zazay aho fa mivadiko efa maty raha vao 3 volana monja ny kiboko. Enjana mihitsy ty fiainany ty ry faraka. Mahery izy ianao e. Fa hono marina ho madama. Sanatria hoe miditra amin'ny fiainanao aho fa mba lasa saina ihany aho hoe aiza marina ho zany ny dadan'ny Tsaroana kely. Mbola velona ve sa sanatria tantara lava be ny aminay ry fara. Fa mandahana aloha tsy releko fe fa hariva ihany ny andro e. Tsy maintsy fitaiko zao mantsy ty akanjon'ny Tsaroana ty fa hiasa indray rapitso dia tsy misy fotoana tsony raha tsy amin'ny lahady herin'ny andro any. Dia ahoana piso? Milamina tsara indrindra.
hitako ohatrany lasa saina be izany ianao a. Isy, efa hoe milamina tsara aho a. Sy maninona izany aka. Impiry koa raha rena manontany an'izany foana. Ka ialahy kosa ny ery Jenny, lasa saina be izany e. Tsy azoko mihitsy. Sa nona? Sy nono izany aka. Ianao koa efa hoe sy maninona ho aza. Tsy mino an'izany a. Mety nona mihitsy angamondrika. Andraso, misy restaurant zay tsy aloha etsy dia dao sakafo vetivety ihany sika. Ya rena koa izany. Efa hoe tsy maninona izany aho a. Tsy nono izany mihitsy a. Pas question. Lala. Ya rena foana. Tsy haito inona mihitsy. Ndao sakafo na dia tena hoe tsy nona marina ary ndry e. Sady mba manao aventure kely. Tena miavaka kely. Kony e? Gasigasy izany le izy sady kanto sady mihaja. Tsy miha. Jereo ndriany Ezaka. na ny firafitry ny fanaka ato anatin'ny ato aza tena hoe lafatra. Ie. Na ibe zareo nanao an'izao famoronana izao. Ianao koa aloha. Zareo fa mijerijery be atsika daholo ny olona mahita anao gaga sy babon'ny akanton'ilay toeram-pisakafoanana. Tena tsara kosa anie ilay izy e. Etsindry tantanako dia ndao hoe tsy amin'ny sisiny havitsika roa no mipetraka. Za koa ary izany mandefa SMS azany. Miarabanareo tonga soa ato aminay. Inona ny azoko ataonareo azafady? Oay. Misy olana nga? Taitra be izany ianao vao nitraka? Ka misy olona fantatro izay mitovy be aminao. Velao any izany fa inona ny azoko anampianareo roa kely azafady? Vetivety fotsiny a. Inona no antsika piso? Ty ngamba ny anaty ka. Ataon'io ki izany ny anay roa dia mba ampianarano voankazo izay misy ao a. Eny ary tompoko. Fitadidiako ary veny mamita kasa tena izy tokoa io hitako io. Andriamanitro. Mitobotoboka fa hafa ny foko. Tsy mety olona mitovy fotsiny angamba ka. Ary aleo mesaka mifantoka amin'ny asa fa ohatrany tsy ao mihitsy koa izany lohako izany. Jenio. Ahoana ilay Serena? Tiako be ho andry dia alaiko vady dia angalako taranaka dia ataoko mpanjaka vaviko. Izy daholo ve izany? Elako ny eo tiako be rareny. Izany? Tena tiako. Ary maninona izao nitarehako mibedainao be amin'ny tananao anankiroa io. Dia joli chérie. Oay, tena miala tsiny. Fanina be Tsy maninona ve ianao? Petra mihitsy aloha raha fanina e. Andriamanitro. Tena izy tokoa ty. Ny fofon-dranomanitra naovany tamin'izy nampipetraka teo dia mitovy tsy nisy valaka tamin'ilay fahiny. Ny endriny dia sahalany tsy nanalana tsy nanampiana. Fa ilay teniny hoe ty joli chérie tena nanaitra ka nampianjera ny vera nisy ranom-boankazo nisy roa tetỳ tanako. Ty joli chérie. Toy izany mihitsy ilay teniny teneniny tamiko ka nahababa teo anatrehany. 3 taona lasa izay. Eny na ny fomba ny tenenany an'ilay teny na ny feo na ny figadona dia ohatran'ilay fahiny mihitsy. Tsy ohatran'izao kosa ny nantenaiko ny onanay tao aorianany nandosany aka. Efa mba azo azy ve ianao madama kely Ie, efa tsy maninona ka andraso fa rofoka rehetra vakim-bera rehetra dia hitondrako vaovao nareo. Miala tsiny indrindra. Mba ampio izy rerena fa mandratra tanana anareo e. Iarena? Fa inona mihitsy ary ny ao andohan'ity serveuse ity. Vao nahita izy dia gaga. Avy eo tampotampoka teo dia nilaza fa fanina tena zera ny vera teny an-tanany.
Izao indray ny teniny anarako Jenny dia taitra be izy ary nanganoanao azy teo ny masony. Hitako hafahafa izany Jenny amin'ny fihetsika ity vehivavy ity ka. Anka aza misahirana manampy azy zany fa vitako rery ity iantsoko izy hafa andray ianareo mamerina fialatsiny tompoko. Tsy azoko misy koa izy avaziny ka rehefa tara aminao maninona raha miteny eo dia manao sinema be eo fotsiny hoe fanina matsiraviny izany raha vehivavy ka. Aza masika be ohatran'io kosa ndrika. Tena tsy tiako ny vehivavy sy mahay manaza tena ohatr' ireny. Efa hitan'izao fa miaraka amiko dia mbola molamolany ihany. Simbatra amin'ny fitiavako an'ilay restaurant ity noho ny fietsiny taminao teo. Farany sady voalohany tsika misakafo ato. Madame Raitra, fa misy inona? Mba voaire ity varavarana ity azafady. Tsisy nenina fara. Aza manahy ianao. Ndana jereo kely tsaroana sao dia minakina ponana tokotany ihany. Milalao tsara tsy misy atahorany tsaroana ka. Fa inona mampitomany be anao amin'ny ao e. Voaire ity Madame Raitra. Mampatahotra mihitsy ianao. Tokony rariva ianao vao tonga avy any am-piasana nefa mody tena nandro be ohatran'izao. Mihitsy ny teny sy ny volana ianao vao tonga avy any fa dia miditra ao amin'ny dosy dia mitomany migogogogo be. Saika tsy anontany ihany nefa mitaitaina be madama. Jerety endrikeo rotodrotoko ny tomany e. Fa misy inona Madame Raitra? Tsisy nenina fara. Ndana levy ny zanako fa tia amiana azy mafy. Vetivety ary aloha madama. Tia izy madama. Ndana tsaroana. Ndana maka eny amin'ny neny aingana. Avia ty tsaroana. Avitrotro ny neny. Rehefa mirotsaka moramora manamandy mitakolaka ao indray ny ranomaso. Andraso aloha kako rano mangatsika mihitsy ianao ry neniny tsaroana mba hampitonitony kely ny fonao. Andriamanitro, ito zanako ito. Efa fantatro fa tokana ry tiako. Navokatry ny didrako sy narikoriako dia fantatro fa ho azo mivoazako rampitso. Fantatro fa tsy eto akory sembadadany. Fantatro akoho ny antom-pisarahana. Fantatro ny ateviny ratra tompoko. Mahatra indrindra nefa mangataka ry tompo. Ito zanako ito omeo izay anjarany. Iriko mba ho azy ihany ilay dada malalany. Fantatro hoe mahatra lafa nanota. Saingy ito zanako ito mba hiangary kosa ianao nefa malala izay mety sy masoa. Ka raha tsy sitraka ao na iray an'izy roa ampisombinaiko mba hanaiko toako hoe efa norokafa ilay dadany taloha. Dia ahoana ty? Fa ahoana lazany tsy salama izany e? Zao e. Mba nandeha nitsangatsangana kely ao azy Jenny afaka omaly dia reradreraka kely aho. Nampiny-asa omaly koa moa vao maika tena kao. Zany ve? Fa ngamo ela io zao tsy congé. Congé mihitsy aho fa mba naingavian'ilay patron omaly dia niakatra tany any. Mba hafa koa zany. Dia ahoana ny fahatsapany lamy vatany lamy zao? Mbola reraka be?
efa tsy dia maninona ka. Tena marina koa le tsy ohatra manofy hafahafa izany foana nandritra ny 2 andro izay. Manofy? Mety hoe miasa saina amin'izay ngamba. Fa nofy hoe ahoana? Hoe mananjanaka hono a. Dia inona no mampiasa saina ny lahy amin'izany? Angamba hoe lasy jenitsy efa hoe hivady ka. Eny e, mahagaga ny ity dia izao e. Mahagaga ny ilay tsy dia izao e. Nisy mpizay serveuse tany amin'ilay restaurant sakafona sy Jenny efa komaly. Dia maninona? Ohatra ny tapitapo izany io serveuse io. Ohatra? Tsy haiko hoe ahoana fa ohatrohatran'izay ilay tantara e. Dia azoko nofy koa io tovavy io hoe dia hoe mitomany be teo amiko hono sady mitrotro an'ilay zazakely. Ilay zanako izany. Tsy hoe bien lahy fa tena tsy azoko mihitsy ilay zavatra tantarain'lahy. Mariny. Na za koa zany ilay tsy mba mihany tenako ihany ny tantara azy amin'ilay. Za koa ny tsy mpiasa saina amin'ny nofo izany fa tsy haiko hoe naninona no lasa mieritreritra n'izany nofo izany foana e. Tena mahita tao mihitsy elahy tika. Mariny. Para za elahy dia anontaniana ihany Jenny so be vokikala. Izany no amin'izay milamina ny sain'lahy. Raha tena be voky izany marina ve le tsy ho izany sambatra indrindra eto tany? Oka le tsy marina. Tena tian'lahy mihitsy izy iny. Tsy haiko lesy. Eny sipiny ihany anie no mba nahavita nampiova e. Tamin'iny any natsapan'izany hoe tena fitiavana izany. Tsy nisy navitany vitany iny raha mbola vehivavy niaraka tamiko. Za koa tena mahatsapa an'izany e. Hitako endry mihitsy elahy vao niaraka tamin'iny. Tsy maditra vehivavy sy mandray zava-mahadomelona be toy ny taloha intsony. Eo koa elany mba manisy ireo. Mandray zava-mahadomelona be taiza koa e. Raha hoe naditra vehivavy ihany dia mba mety mba nikeko ihany aloha. Avy aloha any izany fa toy izy letsy ny fahendrena azy izany. Mirary ianareo mba ho tonga amin'ny ambony indrindra. Dia anontanio ihany ho izy so mba misy zazakely marina ny akibony ihany ka izay mety mampanonofy an'ilay io. Marina e. Fa ahoana indray madame Raitra? Ka toy an'ilay verany vakiako tany ampiasana ny tantaraiko taminao iny ihany e. Tezitra be tamiko ny lehibe anay fa hoe tsy vao tamin'iny ihany hono nisy tandrevaka ohatra ny reny tao ampiasana. Teny roasiny ange ay. Indray kosa ry madame, marina hoe? Izany efa lazaiko anao izany. Tsy hitako akory nefa izay hoe tandrevaka natoko talohany iny. Iny aza nge tena tsy faneniko ny nampianjeran'ireny vera roa teny an-tanako ireny ry fary e. Tena mba hienjana koa izany a. Mampalahelo ianao. Ny mahagaga dia hoe nahoana no herinandro aty aorianan'ilay vera vaky izy vao mandroaka anao raha tena hoe ilay vera tokoa no nandroany anao. Hitanao? Ilay madama lehibe anay ao io misy fotoana efa nanendrikendrika hoe nanadala ny vato nohony. Efa tamin'izay vao nihitra ny asa tao izany resaka izany. Tena efa nilamina tanteraka aza satria hitany tsara taty aoriana hoe tsy manadala ny vato mivelively fa manao ny asako ara-dalàna foana. Dia mba lasa fotsiny saiko hoe sao dia mbola tsy nadio tamiko raha ny fony tamin'iny resaka iny dia izay koa ny tena nandroany asa satria mety mitombina ihany izany teninao izany a. Ary mety hoe matahotra koa izy sao tena ho tara aminao tokoa ny vadiny amin'izao hatsaranao izao ka izay izy vao tena very. Avy aloha izany resaka izany ho andry fara. Izy aza tsy azo ny fandaminana mihitsy fa dia nilako tao ihany na maika azy. Fa izao tokoa nisy namako izay resako dia nilaza ho nahita asa ho ahy ihany izy. Sainga amin'ny alina ilay izy fa mitovy amin'ilay natoko teo ihany nefa no atao. Izany hoe mandray olona amin'ny toeram-pisakafoana ihany izany.
dia ngama ry faranao an'izay asa izay aloha mandrapahita tsaratsara sy hoe amin'ny andro mazava. Ny sakafonjanako sy ny filana ato an-trano tsy inona tsy azo ampanginina fa tsy maintsy hoe miasa mba ho velona. Dia tsy matory ato an-trano intsony izany madama Raitra? Matory ato fa amin'ny atoandro e. Fara, azoko antoka ianao amin'io zanako io. Tandremo tsara izy. Hidio tsara koa ny trano rehefa atorina ireo mianaka amin'ny alina. Mba satroko inge mba ho eto anilany foana e. Saingy tsy maintsy miasa mba hatafitako azy. Kene, fa mbola tsy akoho angeza ny asa izany na ho raikitra na tsy e. Fa raha raikitra dia mba matoky amin'ny Fara fikarakarana tsaroana kely. Tsy manana koatra azy aza manahy ianao ny tsaroana fa efa ohatran'ny zavikeliko mihitsy anie nitondrako azy. Ary ohatran'ny zanako nitondrako anao. Misaotra betsaka Fara. Tena tonga lafatra. Fa na izany aza tolena andramandray teo aloha teo. Izany ve? Ie. Tolena andramako voalohany izany fa tsy le faharoa. Le faharoa? Sa tsy tiandry izy teo e? Tiako be aloha izy saingy le vidiny kosa rarena tena lafo be. Piso andro ray tsy miverina eo amin'ny fiainantsika anie io mariazy io e. Izay mba tsara indrindra no tokony atao amin'io. Ianao re aza miasa saina amin'izany vidiny izany e. Kony indray ariko. Raikitra izany fa le faharoa teo natao iny no tiako. Eny e, raha tiandry koa dia iny izany. Dia iny izanyko. Aleo mba averiko andramana le faharoa teo azafady. Vita ve o? Vetivety moa e. Zay. Ahoana ny fahitan'la azy? Wow! Tena hoe tsisy teny ambara intsony tena katondrery Jenia. Jenia, tiako. Sakony eo aty an'lay dia tsy androko mihitsy ny atongavany io andro ray teo azato ampakaranao ahy io. Bisou ary. Vetivety aloha fa miantso ahy embona. Allo? Ahoana ty? Salama letsy. Za letsy renao tena misy olana be. Misy olana? Olana iny izany? Somary lavalava ihany izy fa raha afaka ala rahariva dia rahariva resako aminah. Afaka ka. Dia aiza? Sa makany an-trano alahy? Aleo letsy any an-trano. Tsy tiako hoe mama mantsy izy fa resaka mombana esprit sy kafatoka. Okey ary. Dia aiza izany fotoana? Dia amin'ny firy? Rivariva amin'ny fito andro any mihitsy. Hitanao dia ilay toeram-pisakafoanana eo ampitan'ny fiasana amin'ny priska io? Hitako. Dia izany ny fotoana amin'ny fito ora tsy diso e. Okey ary. Maso toa lahy. Misaotra letsy. Hitan'la reo anaty fiara reo. Jereo ty ataon'izy roa raha tsy mifanorokoroka matsiravina. Tena kivy letsy Tena saika tsy nen'ny tenylahy rehetra teo letsy ary embona raha tsy nahita. Marina. Tena menarana marina le tia ny vehivavy io vadiny lahy io izany izao tsy mieritreritra mihitsy hoe mahita azy sika ato anatin'ny toeram-pisakafoana ampitan'ny fiasana ato. Mazava ho azy letsy. Teaka ny hevitra lahy letsy ary arena. Inona ny tokony ataoko amin'izao fanitsakitsahan'ny vatoko azy izao? Tokony hisaraka ve izay hoe lahy dia avelako anao ny sitrapony eo izy sa aleo hoe ny zanaka ny jerena. Mariako fa tsy vao izao izy niaraka tamin'ny vazaha tompon'ny orinasa isany io fa efa tamin'izay vita raharaha kelikely saingy voaroa volana teo azy ny tena naharaka ny tena tantara. Sarotra be aloha ny toeran'lahy nefa ninona ity dia ny ankizy foana no ambony ny zanakareo jerena dia
alamino fa tsisy tsy vita amin'ny fampiresahana io ka tena efa tsy raharantsony kosa ankeleto izao eritrereto hoe vao hivady kelikely eo elasjeny dia ampirafy an'lay izy tena dia efa miteraka azy elisany dia ny ataony ihany no atony ny tena mangidy amiko dia ilay zanako ateriny any amin'ny ray aman-dreny rehefa za le gary tany ampiasana iny ka tsy mody dia izy manao ny ataony miaraka amin'ny fatombazahany eny mafy aloha zany fa ny zanak'elahy ho ajerena afa ihany eny lety zany hoe zaza eo anilan'ny ray aman-dreny zany aza misaraka izany le tsy fahalamino raha zao ngamba mifantatry mama dia asa fotsiny tokantrano tsy ahaka fahalamino le tsy ny zazakely jerena andraso aka jus glacé aloha sotroina fa mafana be ihany zany atmosfera zany azafady eny inona ny azoko anampiananareo azafady iarena iza moa raha tsy mahadiso tsy ka diso fa olona mitovy fotsiny angamba inona ny azoko atao anareo azafady tsy diso ianao fa arena mihitsy ane no anarako andraso tsaroko serveuse atao amin'ny restaurant aza toizana tsony fa tantara efa lasy zany mamerina mialatsiny tamin'le tamin'iny ahako inona ho any azoko anampiananareo tsy misy tsinika hovaliko ihany zany fanontaniana zany avy eo fa misy zavatra tena mahavariana isaky ny mahita ianao dia taitra be fona teo aza moa tafaverinao mihitsy ny anarako mahagaga hoe inona miantony zany hoanao mifakafantatra nga sika sa manana olana amiko anga ianao sendra ary ve zo fifakahitana sy areny zao hoe roa volana lasa mantsy izay no nahitako azy tao aorianan'ilay tamin'ny 3 taona efa namoy efa namadika pety satria efa niaraka tamin'olon-kafa izy ny hitako farany teo sao indray nefa tafahoana ato amin'ny toeram-piasako vaovao indray izay ho teneniko azy very mariny fa izy io moa izany dia tena tsy matadidy akory variana be ny enao zany eny anaovy coca lehibe ray aloha dia ataovy glacé be avy eo sika miresaka tsara eny ary tompoko serena maly dia tsy nainaiky mihitsy izy raha tsy nangataka fotoana tamiko mba hiresahanay momba n'izay olako aminy fantatro izy mantsy aho maly fa aperinasy ianao izao ary ato amin'ny toeram-piasanao ka tsy anelingelina sy anerenao amin'izany fa mangataka fotoana aminao kosa nefa hiresahantsika izay olanao amiko fa tsapako hafahafa loatra ny fihetsika ao amiko tankina sy menatra n'ilay tovolahy niaraka tamin'ny fotsiny ara nandrean'izany teniny izany satria ohatrany hoe manadala ny hareny izany ny fetsiko ve ary saingy tsy ndraraiko izay fijeriny hafa tany fa tena naiky eona aminy any io ataondra ry tena vonina ampatsiahy azy ny lasanay tena vonina ilaza marina aminy tsy maninona izay fanapahan-keviny avy eo rehefa fantany marina fa ny adidiko ny vitako dia izay mila mampafantatra azy fa nisy vokany ny adalanay eny mila ampafantarina azy hoe nisy zanany aty sombony haiko raha sitrapon'Andriamanitra dia hiara-petraka amintsika amin'izay ny dadanao ho eo anilandre amin'izay dada tsaroana nefa angamo tsy olo tia n'ilay vehivavy tamin'iny le nitenena ny toy ilay teny nataony tamiko ka nahababa teo anoloany hoe te jolie chérie
Rena, laza tamiko izy fa mirohora tolakandro tsy dia izao fotoananay eto amin'ilay toeram-pisakafoana fesako amin'izao ity nefa efa dila antsasakadiny izay mbola tsy mipoitra ihany izy. Tia kosaka iziko, tia miditra ity. Fa toa miaraka amin'ilay vehivavy tamin'iny. Amin'izay vao tazan'ilay vehivavy dia nisamboriny tantanana ny tanany Arena. Bonjour, madame Moussa, mademoiselle zany? Madama ka miaraba anareo tompoko. Salama. Mahazo toerana sery. Araza mikisikisina be ohatran'io fa inona ary ty? Zaho kosa fa mba miandaha tamin'lahy dia ataon'lahy izany. Ary mba fanajana n'ity olona iresaka amiko ty anie no itenenako an'izany. Fa iresaka amin'lahy ahoana koa amintsika hoe dia sy maninona izany kosa vao fihetsiko izao fa mba miondakondana eto an-tsandronao ako. Sady sika inge efa hivady sa ahoana ki? Tsy maninona izao ka. Dra izy ny fijerin'ilay vehivavy ty ahy. Fijery manisotro manambany izany. Tena tsy napoiziko hoe miaraka amin'ny Arena ty izy. Dia ahoana izany fomba ilasako eto masony hoe mananjanaka amiko i Arena? Eny ary, voalohany indrindra aloha miala tsy be dia be amin'ny fahatarana fa nidongo be koa ty malalako ty dia tsy nanaiky mihitsy raha sy nanaraka taty. Izay no natarataranay. Faharoa, izy no madama raitra. Manana olana amiko izy. Eny tsy hoe olana fa manan-javatra ho resahana amiko izy. Izy kosa no jeniakia fofombadika. Ie, ary atao afaka ray volana ny rarahanay. Fa ny mahafantatra anao madama raitra. Manolotra ny tanany toy ireny arahaba ireny no fofombadiny Arena. Toa mahatsiravina izany no fomba fijeriny azy ny fomba fihetsiny ka. Aleo ampidiniko ny tanako fa ohatrany tsy malala fomba koa toy ny olona toy izany. Miala tsiny tompoko fa somary variana kely fa tsy hoe tsy malala fomba akory. Ie, ka hoe tsy resaka tianao atao amin'ny vadiko fa maika izay izany hoe azafady Allô? Maninona tsara ry Fara? Hôpitaly aiza? Ay, aleo fa ho avy any azy ao dia izao. Tena miala tsiny indrindra fa tsy afaka hiresaka indray marary mafy any amin'ny hôpitaly ny zanako. Izany ve? Oay, mampalahelo izany. Tsy maninona fa andao terina any amin'ny hôpitaly ianao ary. Mitony aloha ianao madama, efa tsy maninona izy. Manao ny ianao tompoko? Salama fa misotra. Fa maninona ny zanako Fara? Miala tao an-trano ato tsy naninona tsaronako tamiko ato dia hoe aty amin'ny hôpitaly nareo. Ohatrany nafapan'izay hoa izy. Asa na tsy karitsika ve sa ahoana fa voalasa kelikely teo ianao dia tonga dia mifanitona be ilay zaza. Izay no nataitra dia namonjeko hôpitaly avy hatrany satria araka ny efa nitantaraiko anao dia nifanitona ohatr'izany ary tara hôpitaly no namozako an'ilay menaky ny haiko. Dia efa nahoana nefa izy? Aiza ny efitra misy azy? Efa tsy maninona izy hoa. Itsy misy azy saingy mbola misy mpitsabo ao izao dia tsy mbola azo hidirana. Iny an'ilay dokotera fa nivoaka. Iare? Fa inona ny ataony lahy ty? Manahoana aloha lahy remona. Nanatitra olan'ila fanampiana ty ary ty. Mino fa tsaroany lahy tsara izy. Le serveuse tao amin'ilay misakafoana antsika omaly. Izany any angarany eny le marary ao? Eny dokotera. Findain'io dokotera io nge madama raitra ny ndramiko niantsonanao teo e. Izany ve? Tena misaotra tompoko. Ono nahoana zanako dokotera? Saika ratsy raha taraiky fa soa ihany. Mbola matory izy ao.
afaka mijery azy na rehefa aza dia tangoronana be fotsiny izy itso ny braoko raha misy ilana andao vetivety aloha lahy reharena ao amin'ny braoko ao. Mipetra ela fa hoana ty misy inona mipetra aho a ohatra ny hafahafa izany lahy toentitra be izany efa niresaka ihany anga lahy sy priska tsisy idiran'ny priska mihitsy le resaka ataoko amin'n'lahy eto ny anay mivady efa tsisy dikany intsony dia aleo tsy asiana resa be fa zao iny lahy le vehivavy teo iny vehivavy eno a vehivavy iza le serveuse iny ve iny mihitsy sy mpanolahy taloha sa mbola miaraka lisany hatramin'izao za mirediredy ry ty sady sipako taloha iny tsy miaraka amiko reny tany lahy reny nyresaka ny fanaovanay omaly ay moa dia nanahoana ny resaka reo androany inona ny resany tamin'ny lahy tany sa moa tsy androany ilay fotoana amin'ny fanomezanareo hoe ifampiresahana amin'lahy androany mihitsy saingy vao hanomboka ny resaka izy no niantso le raha matoa teo hoe aty amin'ny hôpitaly ny zanany dia tapaka ny resaka i sady so ihany koa fa tapaka le resaka fa jeny koa ngely ty hitako sarom-piaro be dia mitady tsy halala fomba izany fa nga ny entin'ny lahy tany izy ny dongo be ny lahy dia voatery any tondra azy raha azoko tsara izany dia niara-naka aty amin'ny hôpitaly nareo dia aiza izy midongodongo eo fa tsy sitrany mihitsy anie ny nanaterako an'iny vehivavy iny aty amin'ny hôpitaly dia ao izy mijanona ao anaty tomobilina ao fa tena tsy niaraka tamin'ny sipy marina ve lahy taloha lahy ty koa letsika manaditra vehivavy ihany fa efa hoe mbola tsy niaraka tamin'iny aho iny aza tsy fantatro akory sady tsy zarana vehivavy tiako mihitsy aloha iny fa inona nefa aloha ny antony tena fanontaniana laha oatra izany no mba fanontaniana fotsiny ka sarotra aloha ny andainga fa tena misy fitoviana lehibe eo amin'ny endrika arena sy le zanak'ilay vehivavy teo iny raha mitsara iverana dia nataoko hoe raha iny mihitsy arena satria ny fihetsikailay vehivavy iny koa mahaloatra manafin-javatra goavana be izany nefa moa nyzandroko aza mandaha mafy hoe tsy niaraka taminy sady tsy mahalala azy koa mety hoe fitoviana tsotra fotsiny izany fa tsy efa miteny amindry ve aho hoe ndry ihany anie no miaraka amiko inona ary mahasary-piaro ndry sady amin'izay efa hoe olona tsy fantatra akory iny dia mbola iny ihany no ilana vaniny amiko eo dia inona fotsiny ary izany ny fanaovanareo fotoana tany amin'ny restaurant iny teo kefa hoe izy ny manandresaka tao amiko ko tsy hitako izay mbola mahasarotiny anao amin'izany toko ty ianao nanaraka ana tany sady amin'izay izy tsy niteny akory hoe atery fa tonga dia ianao no mipingapingana nahitra azy tany amin'ny hôpitaly izany dia tsy hasaro-piaro aminao lalahy jenia efa hoe tsinitsiniko iny resaka aina ny nanaterako azy tany amin'ny hôpitaly zanany anie no narary mafy mba mipetra vetivety anie ianao amin'ny toerana mahareny azy vetivety fotsiny angatahako dia ahoana tsapanao amin'izay hoe ohatra ny ahoana ny fitaitainana raha marary any amin'ny hôpitaly ny zanaka ao eny milamina izany iny resaka iny fa na zany aza tsy tiako tsiny ianao mifandray amin'iny vehivavy iny ianao aloha efa hita hoe madio saina fa izy dia tena vakiana fotsiny hatramin'ny voalohany hoe tady anadalanao mihitsy ao izay malala ao rehefa tsy mifandray amin'iny ntsony raha izay mahasaro-piaro an'lahy kony tiako be any endry
ohatrany lasalasa sainy izany foana ho ianao tatoato izay e. Misy olana nga? Rehefa mbola miseto be koa. Nanamafy no avy ny zanako afara. Fa maninona madama? Ka ihaniko tamin'ny resaka ny fanaovandreo ankizy mpiara-miasa amiko fa hoe ikatona tsy ho ela indray ho no toeram-pisakafoana iasako io fa mahatsiaro maty antoka ho ny lehibe anay. Zany ve? Dia inona mampiasa sainanao amin'izany? Ka ny vola melomako anjanako sy ny andoavako ny fatrano ry fara. Ny vola andoavako ny karamanao. Ny vola ampidirako anjanako mianatra amin'ny taona ho avy. Aizandray na hitako an'izany raha toka mikatona tokoa io restaurant io. Mafy any rehefa tsy manam-pahaizana ka mijaly sy miferotraina amin'izay efa napahakevitry ny mpampiasa. Ndresy matsary fiainako. Raha tsy nanimba no haviko tamin'ny fafinaretana indray alina sao tsy nanam-panahiana ohatran'izao. Sia, ho an'ny zanako dia tsy tokony haninona e. Fa nga kosa moa dadany Tsarona iny raha madama tsy mba manampy anareo mihitsy e. Fara, maninona madama? Ka tsy le tany amin'ny hopitaly iny ve ny rainy Tsarona? Sa diso a? Fara, tsy ilaiko mamerina an'izany resaka izany intsony ianao. Atao farany sady voalohany izao androany izao. Raha rainy Tsarona iny efa hitanao tato hatr'izay. Mazava tsara angamba izay teniko izay a? Ay, miala tsiny ary madama raha nanafotoana anao ny teniko fa noho ny fitoviana be teo amin'ny endrika izy mianaka nahatonga hevitra hoe rainy Tsarona izy. Ao zay ry Fara, tsy rainy izany iny. Olona efa atao ratsy ho ela izy. Mangano mason'ny madama. Toy ny hoe misy ratra lehibe tsy mbola manaky-pery izany ao anatiny any. Sarotra amiko kosa aloha ny hoe tsy rainy Tsarona ilay tovolahy iny raha ny fitoviana izy mianaka. Nahoana kosa foherinandro mivoaka hopitaly angely sombiny aiko dia miverina narary be indray e. Amin'izay aho tsy mba havela hijery aza akory. Tena mafy amiko kokoa izao ka. Madama, toy ny tsara aloha ny fonao fa sao dia ianao koa no nahirana antsika eto e. Efa manao ny asa no mpitsabo dia aro avavaka fa aza fenoana fanahiana. Tena mafy loatra koa izao ry Fara. Nareo miaraka amin'ilay zaza mifanitona tena? Dokotera, manahoana ilay zaza? Tsy naninona ve Tsarona? Mitony tsara aloha ianao madama. Mbola mitsabo sika. Reto misy fanafody vidiana dia mba jerena kely azafady e. Fa hono ahy e, tsy atahorana ve ny dokotera? Tena mampananga izay efitsipatsipako ny vatan'izay e. Amin'io ny vadika namay be tamiko teo ilay zanako efa mba salama tsara iny. Madama, jereo aloha iny fanafody iny dia hita avy eo. Madama Raitra, mitony tsara ho ahy ianao fa aza taitaitra be. Jereo anie raha tsy mivaloarika sady nendrika eo nefa ny dokotera nge vao nampividy fanafody antsika e. Andriamanitra, zanako io. Manso. Salama ilay sy rembo. Ela ihany. Dia ahoana? Ino izany ilan'lahy maika be izany? Ka araka ny efa niteneniko an'lahy tamin'ny resaka ny fanaovantsika telefona teo ilay tsy dia misy marary mila fanampian'izay ato a. Zao ilay izy e. Misy zaza mila raha maika be izay aho. Ny sokajiny rany nefa tena vitsy ny manana azy.
ny fianakaviany sahirana mafy mitady olona mitovy sokajin-dra amin'ilay zaza fa mbola tsy nahita loatra eto izany dia izay mba ilako fanampiana amin'lahy. Ko inona moa ilay tsy no azoko atao amin'izany? Raha koa toa tsy azoko mihitsy ka. Misy ka raha tsy diso dia mitovy amin'ny sokajin-dra nareo ilay zaza. Raha mba manana fahafahana monjain'olona ilay tsirairena dia mba avody ahy. Zaza tsy manatsiny ilay aho. Tsy maninona ary fa ny endro kely fotsiny izao. Ahoana? Tsy fantatro na efa niena ny lanjako. Raha tsy diso aho toa olona 50 kilao no mihoatra rehefa manome raha reny. Aza mampimehely etsy zao bika sy abian'lahy zao ve dia ho latsaky ny 50 kilao. Iza ny mahalala. Avy lalanjaina fa tsy tamin'ny firy ireo lahy eo ny sakafo farany. Raha mivaly maraina. Mety izany e. Tsapako tsy misy dikan'intsony ny fiainako. Marary mafy ny any anatiko any. Mikika ny fiasan-tsaina. Mantsy mbola tsy nahita mpiofana ihany ny toe-pahasalamany tsaroana kely hatramin'izao. Toa vao maika mirerak' izany azy izy. Ny vola mba tahiriko nefa efa aritra fa nisosa ohatry ny rano ny vidim-panafody nandritra an'izay nitsanonana taty amin'ny hopitaly izay. Raha tsy nampian'ilay dokotera embona aza tamin'ny fitadiavan'olona amin'ny raha ho anjanako dia aza fotsiny ireo olona ny angaviako an'ny raha rehetra mila volotambiny daholo nefa tsy akory na hitovy na tsy hitovy sokajin-draha tamin'ny tsaroana. Tena misaotra ny dokotera embona aloha tamin'ny fitsonjovany ahy. Inona dia tsy hitako aza ny olona nanome raha anjanako dia misaotra azy satria tena nanao ny asany tokoa izy. Mitsabo amin'ny hevitra sy ny fomba rehetra izay hitany fa mety. Tsaroana, mba sitrana amin'izay moa e. Raha vao tsy miasa angeny eny rapitro dia ho voaroaka amin'izay fa efa nampitandrina ny patron e. Inona izany ny hamelomako anao sy karakarako ary hitsaboko anao raha voaroaka. Sanako sitrana moa e. Mitsaly neny tsy mahita ny tsikonao tsony. Marary nena mijery anao lazon'ny aretina ohatran'izao. Andriamanitro, masitrana zanako. Mahatra indrindra raha maneno izy. Efa nesoronao tamiko indray aman-dreniko no niditrako. Efa navelanao hiady rery atao famelomana ny zanako fa tsy mba nisy vatina nampy akory. No niditrako daholo izany sainga mifona ahy. Mahamitra ho fony zanako fa mangety loatra raha sanatria maninona koa tsaro. Ay vela ato e. Manao nalitena? Salama tsara aloha hatreto letsy. Miadagadana mihitsy nareo izany e. Amin'ny 7 maraina vao mifoha. Reraky ny asa sy ny fanomanana ny mariazy re ty. Zany e. Manao na ny tokatrano lao? Milamina tsara? Za ihany angeneran'io e. Raha mitsotra hoe fantatro daholo ny adalana taon'ny any ivelan'ny tokatrano dia ikorotana ambony ambany ny ankonana kelinay. Dia aleoko aloha mampangina ny ampopoko. Sady ny rarahan'lahy efa kaiky ka sao dia hoe be fanontaniana amin'ny fianakaviana raha zao avy amaky ady. Miaiky ny fahendren'ny lahy ty mihitsy aletsy rembona ka marina tena bravo. Hoy ela
raha tsy nytenila tamiko hoe nankizy ny jerena tsy niaritra tamin'iny zany mamy any lety zany zanaka zany marina lety zany manana mary azonareo raha misy fanampiana dia aza misalasala fa ho amin'izany mihitsy ange ny antom-pisiko amin'ny mahalalahako amin'lahy sotra lesy fa amin'izao aloha mbola tsy dia tena hoe misy manahirana be loatra fa miteny amin'lahy io ihany rehefa misy eny arika fa zao mariny ty mba misy fantaniana apetrako amin'lahy iarena raha amin'izao raharahany lasijeny efa akaiky izao vely tia ny fantatrela tampoka hoe mananjanaka amina vehivavy hafa lahy dia ahoana ny ataon'lahy irosan'ny mary azy ihany lasa hiemotra ohatra finona ity no anton'izany fanontaniana hafahafa zany tsy azoko valio fotsiny aloha sarotra be le tsy ray mbona mamaly an'izany fa ny azoko antoka fotsiny dia hoe mbola tsy nabe vokasipy zany na dia tena tompony ditra aza taloha zany hoe tsy mitombona mihitsy zany teny lazany hoe mananjanaka amina sipy zany oy ela mbona fa misy inona ity ohatra manafy ny zavatra amiko zany eny elahy tsy azoko mihitsy tsisy neninona ka misy ayahako mitady ho marin'izay fotsiny aya ahoana ity avelao any zany fa zao fotsiny izao valiana any an-tsainy izay fanontaniana izay hoe iroso amin'ny raharaha lasa emotra raha fantatra elahy hoe misy zanak'ela any ambadika any mba tsy ho tampoka amin'lahy manko ny fahalalana an'izany raha tena marina ny ayahako mbona aza mampikorota-tsaina ity tsory fotsiny hoe misy inona tsy afaka mitenin'inina amin'lahy aloha fa mbola eo ampanaovana fanady adiana zao hoe fanady adiana inona koa ity aleo aloha andeha tsy tokony androany koa ny tenenako an'izany tamin'lahy mbona zaza sangisangina azakorotany lany lohako frera kalma aloha ina ary ty tonga dia mitazona mivozona akanjo ty azafady lesy fa ninninona nefa le tsy hitranga dia tsy amitra mimary azy nay sy jeny izany ntsony tena tiako loatra ny vehivavy iny dia ny tsara lety zany eny entiko ambavaka mba tsy ho marina ny ayahako dia mba ilamina tsara toy izao ny fiainana reny fotsiny ka ty amin'ny hotely aty fa hoe misy resaka manandanja be ataony amiko ny vatany tsara nefa fa efa amin'ny herinandro ny raharaha sy jeny tsy manam-potoana olaniana amin'izany ntsony raha tsy rahalahako iny efa nahazo teny masika taty amiko fa mahabe raharaha manahirana andraso hoe chambre 32 oziny no idiran'ny lahy dia efa miandry ato zany hoe ty varavarana ataony loko ity zany aleo ary tonga dia miditra iarena hoe otry fa inona nataonao ato ary aizy mbola ho avy eo ihany taoko terembona rehefa veo fa tsy azoko mihitsy zany fa ngatsy hoe efa ato izy inona ny fanarahanareo dia manao inona ato ianao manandresaka tao aminao za efa nahazo fampitandremana tamin'ny vadiko fa tsy mahazo mifandray aminao ntsony tena miala tsiny aleo ngamba handefa raha hitany jeny ato amin'ity efitrano ity koa tena hiteraka olana hafa ilazao mbona hoe lasa dia asaivy miantso ahy izy tena tsy azoko mihitsy ny tian'le ry atao ka iarena miangavy ianao mety tsisy fotoana irasantsika ntsony ao arinan'izao fa mba henoy ohatra mahaliana tampoka indray no mijarona raha izao fitalaon'ity vehivavy ty izao ka bon efa nivonina ny andany fotoana ty ihany dia aleo ianao n'izy menanao ary madama raitra moa ie misaotra anao nanaiko iano tsy hitako hoe aizany anomboana ny tantara fa te anontany anao fotsiny aloha hoe tena tsy tadidinao mihitsy ve ny endriko
Mampime ako ianao ty ka raha nahalalanao ve tsy efa nilazaiko anao zany e? Eny ary 3 taona lasa izay, taona voalohany tamina université tsy miantona izay aho tamin'izany. Nanao voyage d'étude tany Mahajanga ny tao am-pianarana. Iray andro sodinay nefa dia nomena fahafahana nanao an'izay tiana ataony ankizy. Mba manalazy faraparana izany satria efa hody. Rehefa izany dia nifanaraka izay mpiara-mianatra fa mba hamonjy an'ireny boîte de nuit ireny ary tamin'izany nifanenantsika. Tao amin'ny alim-pandihizana io. Tovolahy anisan'ny nahasarika ny rehetra tao ianao noho ny hatsara-tarehanao sy ny brikanao ary noho ny mahadolatsiando aho tamin'izany dia mba nahafatifaty akoho ianao. Hany ka vao nangataka hiara-handihy ianao dia tsy nandahakory ny foko. Saingy raha nijanona teo amin'ny moa na ninona fa rehefa netikety ny fahasahiana teo sika dia nilangolangoina ho isotro toaka dia rivongoka koa. Voalohany nandresako zava-pisotro misy alikaola nefa izany. Ary nilozako fa tsy nahatandrina ny tenako intsony aho noho nitoaka be loatra laniko. Dia nentinao namonjy chambre ary na dia niezaka nandahara dia resinao lahatra mora foana satria efa tsy tompony fiatako intsony. Tamin'izany namoizako ny fahadiovako noho ny andraikandrana tsy voafena ataontsika ary lozako fa tovolahy tsy fantatro afa-tsy anarana nanaovako an'izany. Trisy, efa nanenenako ireny. Fa ny tena mafy tamiko dia noho ny natsiaro tena ka ny fony maraina dia efa tsy teo anilako intsony ianao. Nanao an'izay ho afaka ihany any tady ianao nandritra ny fotoana fosisa tsy nodinay. Ianao mantsy nilaza fa mipetraka ao Mahajanga mihitsy. Saingy tsy nahita mangirana dia aneriko nampiony tena. Tadidinao amin'izay ve? Aiza moa nahatadiavako an'izao mpivarotena rehetra izao? Tsy kosa rerena. Aza mba nina ohatran'izany aho efa resy. Dia inona moa izany dia tena tianao hatongavana amin'izany tantara izany? Moa tsy efa naman'izay vita izany? Sika izao efa samy manana ny fiainana. Ianao efa nanambady sy niteraka moa izaho koa efa norona ny tokantranoko. Sambatra ianao rerena. Sambatra satria nahay nandositra rehefa azonao izay nilainao tamiko. Fa ny fiainako kosa potika tanteraka tao aorianan'izay. Tapaka lalandra tamin'ny adalako ny raiko efa taizana aretina ka maty. Narary fo tamin'izany koa ny reniko ka tsy naharitra 2 volana tao aorianany nandaosany tantanay akory tena andao ahy. Potika tanteraka ny fiainako. Tsy afaka nanao ny fianarako intsony satria vokatry ny nataontsika dia nitoejasa. Maninona? Izany e, be vokanao ahy. Saingy tsy nanana nizaniza anteherana. Nanelika ny fiarahamonina. Nandositra tsy hitako intsony koa ianao. Niady rery aho. Tsy nanany tena hita an'ilay endrika tsara tahiry tao an'eritreritra intsony. Ny velomiko samy rera ny zanantsika. Ahoana moa no inoko fa tena zanako tokoa izany? Dia efa vitako ilay tsy ny test ADN. Porofo manamarina fa zanakely tokoa tsaroana. Embona, fa ahoana ity izao a? Vao nahita ny endrika tsaroana zanakiraitra tamin'izy niditra hopitaly voalohany iny dia natsikaritra fitoviana be teo aminareo mianaka. Izay nahatonga nanontany ala tamin'iny fotoana iny hoe sy mpanilanga aho io serveuse io. Saingy lahy moa nilaza hoe tsy mahalala azy akory dia tsy nisaingy intsony ilay resaka. Kanjo niverina niditra hopitaly indray ilay zaza ary nila raha maika. Dia lahy moa iny nanome raha azy iny satria nitovy ny sokajin-dranareo. Efa nahamahamahana ihany ny fitoviana sokajin-dra iny. Saingy mbola tsy feno anefa mipirofo. Dia naleoko aloha nanadiady tsara niraitra momba ny fifandraisanareo. Efa saika anjaitra amin'ny molony ihany ny anao vavy. Saingy rehefa nilazako fa raha lahy lahy dia teo izy vao nitantara tamiko ny tantaranareo sy ny fomba nahazony an'io zaza io.
Tsy mbola ninona tamin'izany anefa fa naleko mihitsy nanao test ADN tamin'ilay nakanara tany ampiasana iny. Dia tamin'iny nararaotiko. Oka izay litsika. Oka izay fa tena marary be ny lohako. Fa naninona noho izao izany vao nilazainareo nahoana no herinandro tsy hanaovana ny rarana izy Jenny vao miteny lahy. Ka efa nampiomana ny lahy kosa letsy saingy tsy afaka nyteny tsy nisy porofo mivaingana. Dia io izao mivaly ny test ADN. Irena, atsanony ihany samy mariage sany fasanantsika Jerena. Vehivavy adalo. Olo ty ry Arena. Moramora lahy vehivavy iny ka sian'ny latanana. Amin'izay indray renitsana kely Amin'izay dokotera. Amin'izay. Misaotra anao fa izany adala mbola namoha an'izao tantara izao. Nitehitra tamin'ny azo boboka nanantena fa ho tiana mianaka izy. Tsy nampotsina azy akory fisiany zanakay. Andeha hamonjy anarako any amin'ny hopitaly. Fa lozinina titia. Dinio tsara letsy fantatra lahy zao no marina. Zaho io koa tokony andeha hijery any tsaroana any amin'ny hopitaly. Tsy tiako akinina tanteraka amin'ny mpitsabo hafa amin'ny fahasalamany. Zanak'elahy mantsiny. Izany hoe zanak'amy moa izany Emona, anaraka n'ilay hijery azy koa zanako sombiny haiko tsy lainga tokoa fa tena toy ireny mijery fitaratra ireny mahita ny endriny nanahaka be ahy izy ndro feno ny tonton embona ny tony fatikorotany tony ny orinao dia miferinana kely ny tarehany ao fa rehefa sitrana somatsara dia esorintsika io aza mahafatifaty eo letsy dia ahoana ihany izany ny hevitra lahy ny amin'inona anambady anjeny ihany ve lasa hijanona amin'izy mianaka tsy efa izany fotsiny moa izao no mampiasa saina ny raitra toy io tsy kosa dokotera ny fahasalaman-janako izao mampiasa ny saiko izay fanapa-keviny ihany azy izany olon-dehibe misaina izy mahalala an'izay mety aminy raitra miala tsiny amin'ndraiky tamin'ny mikasiako tanana andry teo tena feno loatra ny foko dia navita an'ireny tsy misy tsiny akory ka misaotra anao ary mbola nahasan'ny kasotanana ihany na dia efa tsy nisy ny afana taminao aza ny anako taoriana nanosiranao ny tiako masaka ao an-tsainao fotsiny dia hoe tsy fananiako ny analingelina fiainanao fa noho izazy io tsy tiako hijaly dia nialanenina eny mety hoe tsy vokatry ny fifankatiavana ilay izy fa vokatry ny fafinaretana ny elina ihany saingy haina izy amiko haiko io hainao koa dia izay nahatonga any angavy eny miala tsiny koa fa mbola adala tamin'ireny mbola tsy olamboto tsy nahalala fitiavana fa nandrapaka an'izay sendra fotsiny dia ny ala rehefa azoko ny maminy mamela efa elany namelanao ka misaotra kiraitra misaotra tsopo misaotra koa tamin'ny karakaranao tsara ny tsaroana zanantsika enina tsy fanahirina ary no nisiny aza manafa andray ny andraikitra amin'ny maharay aho manomboko izao saingy mangatatsodrano aminao nefa tsofirano ki hanambady anjenia efa lalipaka ny fiarahanay indry koa hoe efa amin'ny herinandro ny raranay mino nefa fa na dia mivady azy zahay dia amitany adidiko amin'ny tsaroana ihany moramora raika moramora ho fa ato amin'ny efitrano marary angesika tsy tanany raitra tsy nondranomasony vao nangatatsodrano tamin'ny arena hoe anambady anjeny raha andeha hampangina azy dia namonjy nivoaka ny varavarana izy ny arena kosa ny enaena sy nangano hoany fotsiny
atody ny banjina ny tsarona ny masony temiko risamora manamando ny takolan-dranomaso tsy mbola nahitan-jandroko ny tomany toy izao enina dia tamin'ny nahafatesan'ny ray niteraka anay aza be heritsaina irena saingy tsy nahalela azy ny fahalalan'ny fisian'ny tsarona teo amin'ny fiainany oay tsarona ny zanako maninona ny zanako rimbona sanatria ve dia mandeha ny ala mivoaka dia metsopy tsabo aingana anampy mbola miala nenina isika Okizay madama aza misosika alahelo tsony ena mafy amiko leto zao rembona tsy mba nahita ny maso mihiratra akory aho dia mikipomandrak'izay izy tsy mba niresaka akory izay mianaka fa nahoana ry tia mahereza letsy mahereza raitra mahereza daholo efa niala nenina isika fantany fony foka ny farafarana nisy aza te nisany tempon'ilay malalako ny fara okizay madama mahereza indrindra aleo ataontsika hoe sitrak'Andriamanitra nahitanao azy ny alaina dia nataony nivoaka kely mihitsy aloha ianao mahereza madama raitra loatra ny anjarako ny fara tsy misy antony tokony velomako tsony savapoana toy ny fiarako tsisy anjanako okare izay nazazany tena malahelo koa amin'izao fahalasana izao efa niraisiko toy ny zaviko mihitsy ny zazy iny mavezatra loatra ny sidako Andriamanitra fa nahoana kosa dadadra mitomany ohatratra n'ilay raha matompanapony zareo rehetra sapako ny hery manaikitra azy ny aza miampinenina nenina tamin'ny didrako sy ny namitiako ny fiainany rehetra nenina tamin'ny tsy nahafahako ny taizany zanako no ny fanosirako nenina tamin'ny fangatahako tsotra tamin'ny rehetra teo koa no anton'izany rehetrarehetra zany satria zao zany vao tena lehibe midratra-pon'ity vehivavy ty nanevenako daholo ny andarako Andriamanitra ito zanako ito efa fantatrao fa tokako ary tiako misorona toy tamiko izy indrisy ka ataoko ahoana misaotra anao ry tompo misaotra fonafona ampiko ny foko mba afatsoana satria ho ianao hoe indray andro mbola iona Eritoan'androany nahafatesan'ny tsarona eto anoloany fasany mametraka n'ity rozy ty ho fatsiarovako azy mitondra n'ity sariny ty koa aperahako amin'ny voninkazo dry sady tsikitsikinao amin'ny sary sombiny haiko mampiteny rery aho hoe désolé chéri
tsika izany fa hoe tete trop mignon ma fille sombiny haiko ianao ny fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra teo amin'ny fiainako taminao nazapako ny amaon'ny fiainana anao an'izay hatafita ny zanako ny antony ilofosako amin'izay ataoko kanjo nongotana tetỳ amiko aloha loatra ianao mahatra indrindra lazanao zanako naondratra iarena fa inona ny ataonao aty heritaona androany nandaozany tsarona antsika tonga anatitra voninkazo anjanako a mipanjina ny endrika rena dia toa mahita ny tarehy mahafatifatin'ilay zanako ndrisy mahantra indrindra ny eny tsarona mahantra indrindra ny eny fanolozanao raitra mondrotsaka ny ranomasinao mahantra indrindra rena no moyany zanako iny okizay eky andaosika andeha tsy mahantra indrindra izany ianao mbola eto a fafako ny ranomasindre dia etso tantanako ndao ny ho avy ny banjinitsika Rapport FM nanovitra anao teo mahantra indrindra nosoratany voninkazo ary liva ary mampionona nofy ola ravaka ary vony no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fy mahantra indrindra